Fisolokiana sy fanaovana kolikoly mpiasa ministeran'ny fahasalamana iray sy mpitsabo iray niakatra teny amin'ny PAK. RMTM mitaky ny fametraha-pialan'ireo mpikambana ao amin'ny governemanta mampitandrina amin'ny osoka amin'ny fifidianana. Fitantanana ny firenena miaratsy hatrany. Alakamisy faraka ambin'ny folo ny volana aprily taona 2024 miarabanao tonga soa indray ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny MBS ary manasanao ampanajana sy ampitiavana tomboky lahy sy tomboky vavy iaraka aminay hatramin'ny farany. Toy ny mahazatra dia ny vaovaony mahakasika ny fiainam-pirenena trano amboatsika ny fampahalalam-baovao manantanina ny loza ary miamahazo vahana eto amin'ny firenena ny fitondrana jadona. Tsy mbola tara nefa ny fanakana izany satria adidin'ny olo-pirenena iray ny mijoro sy ny mandany tsirariny amin'ny endriny rehetra mba tsy ho lasa nofinofo fotsiny ny fikatsana sy ny firesana ny demokrasia isanandro. Manao izay ity ny mpitondra ary tsy misy ny fisaram-pahefana ka mampanay no avy ny firenena. Tsy mitsahatra mandroso sosikevitra nefa na dia eo azy izany ny avy amin'ny firaisamonim-pirenena raha nanao fanambarana androany. Zavandremahefa sy ny aritanjona mitatitra izay vaovao izay. Toerinay ny jadona sy ny valafaty ara-politika teboka nisongadina tao anatin'ny fanambarana nataon'ireo fikambanana ny firaisamonim-pirenena maromaro misy eto Madagasikara izany androany. Noraisin'izy ireo ohatra ny fanesorana tamin'ny toerany ireo filohana androm-panjakana lehibe misy roa teto amin'ny firenena dia i Kristina Razanamasoa filohan'ny antenimiram-pirenena sy ny filohan'ny antenimiran-dolona Hermanana Razafimahefa. Noesorana tamin'ny fomba tsy ara-dalàna izy ireo ho ny firaisamonim-pirenena ary tao anatin'ny fanitsakitsahana tanteraka ny demokrasia. Manantanina ny loza miamahazo vahana ny fitondrana jadona eto Madagasikara saika mbola tsy tara ny fanakanana izany. Adidin'ny olo-pirenena tsirairay ny mijoro sy mandany tsirariny amin'ny endriny rehetra mba tsy ho lasa nofinofo fotsiny ny demokrasia izay resahantsika isanandro. Tsy misy teny mahalaza ny zava-misy andohalika amin'ny ranombary mialala mpakatrano ny tsirefesy mandidy sy ny jadona eto Madagasikara kanefa tsy mbola taraika ny fanakanana izany amin'ny fandrosoana izany didi-jadona izany. Aditsika olo-pirenena manohitra an'izany. Iroso amin'ny fifidianana solomam-bahoaka isika atoato. Mampanay anefa ny fomba fiasan'ireo androm-panjakana sy ny fitsarana eto amintsika. Voazimbazimba ny fitsaraha-pahefana ka lasa ataon'ny mpitondra fitaovana politika ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana toy ireny natao tamin'ny filohan'ny antenimiram-pirenena teo aloha sy ny filohan'ny antenimiran-dolona teo aloha ireny. Le izy lasa mampiahiahy le izy hoe le androm-panjakana ve zany lasa fitaovana ampiasainy antoko politika anankiray satria ny raha anatina antoko politika mihitsy le izy dia manjary lasa hoe zay tiany ho antoko politika io hoe zany tanterahany ilay androm-panjakana ny RCC ny tiako tenenina lasa tonga amin'izany ahiahy zany isika ka izany rehetra izany raha ahafahantsika tena hoe iroso anatina fifidianana milamina ikemy rehetra ataoko fa tsy mitondra makany amin'izany mihitsy ny fomba fanao politika toy izany hoe lasa fehezina sy fitaovany antoko politika anankiray ve zany ny androm-panjakana zay manatanteraka ny lalàna rehetra eto amintsika indrindra ny RCC. Na eo aza anefa izany izy tsy mitsahatra ny mamerina ireo tolo-kevitra ho fanatsarana ny fifidianana ho avy ny firaisamonim-pirenena. Ny fametrahana sehatra fifampidiniana mitohy mba hisin'ny fifampitokisana hiatrehan'ny fifidianana mbola ho avy rehetra izay ao aorianao hiantoka fifidianana anankiroa. Ny fanamafisana ny fahaleovan-tena amin'ny fitsarana indrindra eo amin'ny resaka fifidianana. Ny fametrahana ny sazy no tsy fisiany mangarahara eo amin'ny volalany amin'ny fifidianana. Resantsika foana ny resaka mangarahara sy ny famerana ny vola ampiasaina mandritra ny fampelezan-kevitra. Ny fametrahana ny ANRCM na ny Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée. Ny fanafahana sy ny fahalalahana ny sehatra ho an'ny olo-pirenena amin'ny alalan'ny fanafoanana ny didi-panjakana laharana 70 tsipika 820 tamin'ny taona 790 mikasika ny fivoriam-bahoaka sy ny fihetsiketsehana eny amin'ny lalam-bahoaka. Eo ihany koa ny fampiantona avy hatrany ny antsonjay ara-politika
isan-karazany. Fikambanana ny firaisamonim-pirenena misy 7 eto Madagasikara no nanao ity fanambarana ity dia ny CCOC, ny Liberty 32, ny Roy, ny M6 Tatao, ny Observatoire de Jeunes, ny ONG Tolotso, ny ITS, ny Ivorary ary ny Transparency International. Fateboka telo ihany koa no nanaova ny rodobe ny mpanohatra ho an'ny demokrasia fanamarihana manoloana ny raharaham-pirenena. Anisan'izany ny fametrapelany mpikambanao amin'ny governemanta, ny fahadiovan'ny fifidianana ho avy ary ny fanambarana ny fanohanana ireo kandida atolotry ny vovonana firaisan-kina. Fanadihadiana ataon'ny Germaine Menjanary sy Tahirinena. Ny jirama olana, ny lalana tapotrapotika tsy misy fanamboarana sy fikojakojana, ny tsy fandriam-pahalemana manjaka, ny vidim-piainana tsy mitsahatra miakatra, vokany fametram-pialana miaraka no takina amin'ireo mpikambany governemanta hoy ny RMDM. Tsy misy vahaolana nisongadina tao anatin'ny 100 andro ny riariany ka anton'izao fitakina izao hoy ny fanazavana. Tafiditra ao anatin'le 100 andro ve ny délestage, tafiditra ao anatin'ny 100 andro ve ny vidim-piainana, tafiditra ao anatin'ny 100 andro ve ny lalana, tafiditra ao anatin'ny 100 andro ve le tsy fandriam-pahalemana misy ankehitriny. Raha tafiditra tao anatin'ny 100 andro dikan'izay tsy nanao ny asany ilain'ny vahoaka aminy ny governemanta. Ka sosokevitra omenay dia tsotra ihany hoe aleo mametram-pialana raha ngany governemanta. Mavesatra loatra amin'ny firenena amin'ny vahoaka malagasy ny fitantanana an'ity firenena ity tahaka an'izao ka sosokevitra nomenay. Tsy hoe manakina fotsiny koa zahay fa mba manome ny sosokevitra hoe aleo miala raha ngany. Dia ny mbola tsy misy zavatra mitanga eto aleo miala fa sarotra mafy ny fiainan'ny firenentsika sy ny vahoaka malagasy amin'ny fitantanana reo ny firenena. Tomponantoka amin'izay hitranga eto amin'ny firenena ireo rafitra mpikarakara fifidianana ho hiatran'ny RMDM. Mazava hoy izy fa tsy ilamina eto raha toka mbola manao fanahinina amin'ny osika ireo rafitra ireo, na mandeha na mijanona ny fifidianana na madio na feno osika ny fifidianana dia tomponantoka ny rafitra mpikarakara. Mba miangavy re ataovy madio ny lista elektoraly, ataovy madio aoka tsy misy osika fa raha misy osika hita dia osolo iosikosoka daholo ny tsika rehetrarehetra ary efa nosikosina eto hoe raha fa osikoa no atao fitantanana an'ity firenena ity hanaovana fifidianana. Mba miangavy re raha azo atao aoka tsy hisy osika. Faharoa aoka mba tsy hisy olona voasoratra ao anaty lista tsy hanana karatra elektoraly. Miantso ny mpikatroka RMDM rehetra manerana any Madagasikara ny filoha-lefitry ny RMDM mba anohana tsy misy fepetra ireo kandida atolotry ny vondrona firaisan-kina. Io ihany no azo antoka fa kandida anao ny asam-bahoaka hoy ny fanazavany. Ary miantso anareo koa kandida rehetra zay natolotry ny vovonana firaisan-kina mba handray ankitso-po ireo solotenan'ny RMDM rehetra manerana ny Madagasikara mba tsy hisy mizana-tsindrinila na mety ho faniliana amin'ny fanatanterahana an'izany fifidianana zany. Ka aoka mba tsamy andeha ankitso-potsika pirala mianala ianareo tokinay zay tokinareo tanjotsika dia ahitana zay fandresena zay amin'ny fifidianana ho avy zao. Re hoy ny RMDM fa misy fikasana ampiasa lisy mpifidianana hafa mandritra io fifidianana sy olom-bavambahoaka io. Ampisy korontana izany ka tokony hojeren'ireo tompon'andraikitra akaiky raha sanatrika amin'ny tombony. No mafisin'izy ireo ihany koa fa mbola tsy misy mpitondra eto Madagasikara na dia teo aza ny fifidianana tao amboletra ny 20 ny volana Novambra teo iny. Fa tsy mora kosa ny miandry ny firenentsika manoloana ny fahasahin'ny mpitondra nanala ny solotena maharitry ny vondrona Eropeana teto hoy Tabera Randriamanso androany. Tsy ho vita no sahirana arabola ihany ny firenena fa fafambarakaka ihany koa izany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena hoy nambarandra ny resaka tamin'ny mpanao gazety Germaine Menjanary sy Tahirinena hatrany. Fanjakana tsy mahazaka ilazana ny marina no misy eto ankehitriny. Fampiorona sy fanagadrana ary fanamparam-pahefana no fomba atao mba hitazomana fahefana sy tsy amantarany vahoaka ny tena marina ka ahatonga saina azy. Tsy mahamenatra ireo mpitondra ny maneho ny lamba malotony na dia hatramin'ny solotena ny firenena vahiny eto amintsika aza hoy Tabera Randriamanantsoa. Zavasarotra maro no iandrany Madagasikara
amin'ny fahasahin'ny mpitondra nandroka nisy olo tena ny vondrona eropeanna ho iantrany ny fanazavany. Fantatsika tsara fa nangatany André Rajoelina hiala teto Madagasikara ny ambassadrice ny Union Européenne satria ny teny zava-misy aizany volany fera ny fitantananareo tsy mety tonga dia nakapony. Fantatsika tsara ny fiatraikany ho amin'ny firenensika malagasy satria ny vonina européenne no mamaty ny pipisika fanaovana lalana, fanaovana école, fanaovana hôpitaly rehetra reny zany Union Européenne. Matoy raha matoy igny ny tenany igny dia sanazy ny fitenenany igny fa nahazo autorisation izy avy amin'ny vonina européenne hoe volasika ty sazariagna an-trano. Zany dia tena fitantanana tena manahiragna misy fiatraikany amin'ny fiainana vahoaka malagasy satria ny Union Européenne zany vonina européenne sy afaky finansesika ohatra zao foana. Tsy ny fandroana sy olo tena maharitry ny vondrona eropeanna ihany no mampiseho fa kanosa amin'ny fahamarinana ity fitondrana ity. Fa teo ihany koa ny raharaha Kristina Razanamahasoa sy ny filohan'ny antenimieran-dolona teo aloha. Eo indray Kristine tonga dia natao nisona mamata ohatra zao président ny institution donc asika zao zany misy crise institutionnelle asika zao fitantanana sy mahomby daholo zany tonga dia esona ohatra zao fotiny président ny assemblée nationale zay sy ny RD ny sidany Kristine tao amin'ny maha-présidente ny assemblée nationale sy ny RD no fidanazy tamin'ny ambaty finandrana fanovoakana ambaty ny fidanazy député solom-bavahoaka ary ny député rehetra tao na RD na ino izy na timy izy na ino ny fidanazy ho président ny assemblée nationale ka sanao RD androana avao magnano anazy hoe esory izy ary izy efa sorinao sy ho RD sony tamin'ny mois de novembre ka ahoana mbola agnezenao anazy. Zany fitantanana zany hitany zao tontolo zao hoe misy zavatra problème ao Madagasikara. Nesorinao koa ny président Sénat amin'ny zavatra ratsaraha fataonao marary saina. Zavatra zay niteny zava-marina eto zany tonga dia kaponao. Miantso ny vahoaka malagasy mba hifoha amin'ny toromasony manoloana izao zava-misy izao moa itaberana Andriamanantsoa. Tsy rarina sady tsy ara-dalàna ary tsy mendrika ny vahoaka malagasy izay ao anatin'ny tany demokratika ny fomba hitondrana toy izany ho iantrany ny fanazavany. Mandringy ary tsy mbola misy tokotany ny firotsako fidian'ny filoha teo aloha ery Rajaonarymampianina amin'ny fifidianana izay filoha hitantana ny voamerina ny vondrona afrikanina no ny tsy firarahin'ny fitondrana malagasy ny antotan-taratasiny hoy ny vaovao navoaka ny Confidentiel Afrique. Saika efa navitany azy kosa ireo mpifanandrina aminy toy ny candidat djiboutiana Mahmoud Ali Youssouf izay ny fitondrana ao an-toerana mihitsy no nandray an-taniny izay firotsako fidiana izay. Tato-pavao Andro Miaratina sy Andry Rakotomalala. Tonga hatrany ivelany ary tafiditra anatin'ny resaka ara-diplomatika ny tsy fifankazahoana eo amin'ny Andry Rajoelina sy ery Rajaonarymampianina. Raha ny vaovao navoaka ny Confidentiel Afrique dia tapaka tao anatin'ny roa tokom-bolana izay ary tsy namaly ny antson'ny filohampirenena teo aloha ery Rajaonarymampianina mahakasika ny firotsako vidiana ho filoha hitantana ny Commission de l'Union Africaine amin'ny taona 2022 i Andry Rajoelina. Tsy misy miraharaha ihany koa ny antotan-taratasy firotsako vidiana hatramin'izao. Tompona ndraikitra voalohany amin'ny fanatanterahany zany nefa ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny mahateratany malagasy ity filoham-pirenena teo aloha ity izay andray anjara amin'izany fifidianana izany. Ny tsy fanohana ny fanjakana malagasy any ery Rajaonarymampianina no miteraka asorenana eo amin'ireo vondrom-piarahamonina ara-diplomatika sasany ka lasa manome tombony bebe kokoa ny candidat djiboutiana Mahmoud Ali Youssouf mpifanandrina amin'ny ery Rajaonarymampianina araka ny vaovao navoaka ny Confidentiel Afrique ihany. Efa natafapetraka ny antotan-taratasy firotsako vidingy ny talata 7 aprily 2022 lasa teo ny firenena djiboutiana raha ny vaovao hatrany saingy ny any Madagasikara no mbola mikatso hatramin'izao. Hitondra tombotsoa maro ho any Madagasikara raha natsara endrika ny firenena eo mason'izao tontolo izao ny fananana olona hitantana ity toerany filohan'ny komisiona vondrona afrikanina ity. Ampipodisy toerana fitiavan-tena manoloana ny finiavana ara-politika miampy ny fampirisihana ireo tany-dapa sasany no antony izao tranga izao hoy nambarany Confidentiel Afrique.
anisan'ireo kandida tsara toerana amin'ity fifidianana ity anefa ny filoha teo aloha Rajaonarimampiana ho ny confidentiel Afrique ary tsy azo edikevitra izany na eo amin'ny ankolafo politika mpanohitra na pomba ny fitondrana noho ny fananany tombony-betsaka eo amin'ny lafin'ny fitantanana sy ny maro hafa. Raha ny vaovao hatrany fantatra fa iresaka amin'ny filohan'ny Djibouti Ismail Omar iandrajoelina amin'ny fanohanana ny kandida tolotra ity firenena ity. Latsaka Katerina sy ao anaty fahantrana sy fahasairana tanteraka ny Malagasy. Tondro andrefesana izany ny fitombon'ny mahantra, ny fiakaran'ny vidim-pianana, ny fahamaron'ny tsy fandriam-pahalemana izay manjaka amin'ny faritra maro manerana nosy. Fotoana izao hijoroana anovana ny tantara. Fomba iray atongavana amin'izany ny fifidianana solombam-bahoaka izay atao amin'ny volana May ho avy izao hoy ny fandarana miara-manonja androany. Rindra tsara ny Andry Rakotomalala. Fanohizana ny tolo-lefa natao fanarenana amin'ny firenena ny fifidianana solombam-bahoaka ho an'ny vovonana firaisan-kina. Fifidianana hamerenana ny laon'ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka. Zava-dehibe araka izany ny fandehanana amin'ny fidiny 7 May ho avy izao. Mila mahay misafidy izay tena olona vona hitondra ny entaentam-bahoaka ny olom-pirenena amin'io andro io mba tsy solombavana antoko no fidiana fa tena solombam-bahoaka. Tsy ampy le légitimité nahazona n'ilay fitondram-panjakana nahazona n'ilay fahefana kanefa ireo no mipetraka eo dia rehefa tsy misy le izy kanefa mbola manao tervaimanta mipetraka eo amin'ilay fitondrana ary mitondra n'ilay firenena ireo izay mihevitra ny tena ny famanana n'ilay fahefana dia zay le ataoko hoe autorité de fait zany hoe fahefana mitady nyvoambolana malagasy io fahefana kisendrasendra terena fa io koa nefa ny misy dia tsy maintsy iainana aloha zany hoe rafitra tsy maintsy iainana rehefa tsy misy safidy hafa lohatra eto dia zay le atongavako amin'le hoe tonga ty le safidy hafa fa amin'ny alalan'ity fifidianana solombavambahoaka ty no amerenantsika amin'ny laoniny ny zavatra ny fomba fitantanana eto Madagasikara. Ity fifidianana solombavambahoaka ity zay hitohy amin'ny fifidianana communal rehefa avy eo tsy hifidy solombavambahoaka araka ny eritrereta mpitondra amin'izao fotoana izao azy tsika tadiditsika tsara ny ady hevitra nandeha vao herinandro mahery kely lasy zay ny fanehoan-kevitra ireo avy amin'ny ankolafa mpitondra ny firenena mpanohana mpitondra amin'izao fotoana izao le nilaza hoe tsy ilaina ny solombavambahoaka manelingelina amin'ny filoha-pirenena fa solombavambahoaka azo ny filoha-pirenena iankinana no ilaina zay mandiso tanteraka ny andraikitra ny solombavambahoaka sy ny anteny miera-pirenena zany fanambarana zany. Anisan'ny fifidianana hatrehana amin'ity taonty ankoa ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolosain'ny tanàna. Samy fifidianana manakaiky ny vahoaka na ny solombam-bahoaka na ny ben'ny tanàna ka tokony hay safidy sy tsy mora voarebireby amin'ny fampanantenana mandritra ny fampielezan-kevitra ny olom-pirenena. Fa politika ny fitazonana seza no nataony mpitondra hatramin'izay fa tsy politika ny fampandrosoana. Vokany miaratsy ny fiarahamonina malagasy ary ahina iraviravin-tanana ny tanora sy ny taranaka malagasy izay ho avy ny firenena. Tsy tara nefa raha mbola mijoro sy handray andraikitra no ohatra ireo tsirariny miseho eto amin'ny firenena ireo isika. Njavandremahefa sy ny arotanjona no mitatra izay vaovao izay. Omaly tsy niova ary vao maika aza miaratsy lavitra noho ny tany aloha no hitondran'ireo mpitondra amin'izao fotoana izao ny firenena. Ny fiarovana ny seza no mamaika sy lahara-pahamehana amin'ny mpitondra fa tsy izay mahasoa ny vahoaka. Efa andohalika ny rambary mikorotana ny fiarahamonina satria tsy misitraka ny zonarako ny tokony ho izy intsony ny akamaroan'ny vahoaka malagasy. Zany zato andro zany tompoko ary ohatrany tsy mampanantena ininina zay le izy dia zay ho lazaiko hoe jereo fa ny mpanao gazety nareo mpanao gazety teto tanora daholo dia ny namanay amin'ny firaisamonim-pirenena fikamana tanora daholo amin'izao fotoana nefa jereo ny hitondrana amin'ny firenena zao ve dia rariny zao. Tsisy ho avy mamiratra ho an'ny tanora sy ny taranaka malagasy raha mbola toy izao ny fomba fitantanana ny firenena ho ihany ity mpitsambana ao anatin'ny firaisamonim-pirenena ity. Fotoana nefa izao izy rony ary hitakina ny rariny sy nitsiny mba tena ho tanitandalana ary andova firenena vanona ny taranaka malagasy.
Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray. Mpiasa ministeran'ny fahasalamana iray sy mpitsabo iray no voarohirohy nanao kolikoly sy nanao asa mifandraika amin'ny fisolokiana tamina olona iray mila fitsaboana tany ivelany ka niakatra fitsarana miady amin'ny kolikoly na ny paka androany. Tsy mitombina nefa ny loha-piapangana azy raha ny fanazavan'ny mpisolo vava izay nitafa tamin'ny mpanao gazety androany. Zavandray Mahefa sy ny aro-tanjona trano no mitatra izay vaovao izay. Mpiasa iray teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana no niakatra teny amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly na ny paky androany. Fisolokiana sy fanaovana kolikoly ary fanaovana asa tsy mifandraika amin'ny asany tamin'ny fandefasana olona ho tsaboana ny ivelany no vesatra hiampangana azy. Nanazava nefa ny mpisolo vava fa tsy nandray vola tamin'iza io olona rovan'io. Nanampy sy nanoro ny dingana sy ny zavatra tokony nataon'ilay olona mila fitsaboana sy fandidina ny ivelany no nataony. Olon-tsotra raha teo fa tsy mpiasa-panjakana ilay olona nila fitsaboana ka tsy tokony ilana fankatoavana avy amin'ny fanjakana moa ny fanazavana. Marina itona fa ilay olona marary izay nalefa tany endina tonga ny olana dia olona olon-tsotra mianto tena fa tsy mpiasa-panjakana. Izany hoe tsy mila décision ministère mihitsy na anankiray aza ilain'ny hôpitaly any Inde zany alohan'ny indiana miala eto Madagasikara. Zany hoe mikarakara taratasy ilay olona rehefa vita ny taratasy ara-pitsaboana zany dia mifampiresaka mivatana amin'ilay hôpitaly izy rehefa mifanaraka zareo hoe mety afaka ho tsaboan'ilay hôpitaly izy dia alefa ilay dossier rehetra dia manao devis ny hôpitaly dia mandoa ilay vola direct tany amin'ilay hôpitaly ilay marary fa tsy mipasina aiza na aiza dia zay vao mandeha ilay olona. Tany rahaty efa-jadratranga zany dia rehefa tonga tany Inde ilay olona ny tsaboana natao ny analyse rehetrarehetra dia nahita ny hôpitaly tany Inde zany fa kely loatra ilay atin'ilay olona donneur zany ka raha atao ilay opération dia mety hisy fiantraikany amin'ny ain'ilay donneur ilay izy dia niteny nanapa-kevitra ny hôpitaly hoe aleo aloha ahemotro io fa jajanona ny fandidiana zany mandra-piandra donneur vaovao zay ahafahana amindrana n'ilay aty. Voarohirohy ary nahiditra ponja no ity raha ity ihany koa ny mpitsabo iray izay nanome ny fanamarinana ara-medikaly momba ny toe-pahasalaman'ilay olon-tsotra nila fandidiana ka nahafahan'izy ireo hanakany Inde ny tsabo tena nanao ny évacuation sanitaire. Tena mampilay amin'ny toerana ity koa dia hatran'ilay dokotera nanao certificat médical teto Madagasikara izay nanamafy zany fa salama tsara ilay donneur ary compatible ilay donneur sy ilay patient ondranan'ilay izy dia nogadraina ihany koa lazaina fa hoe misy fitsaralaisina tsokombokomba misy kolokina tao fakana vola hatramina $150,000 nefa ilay olona marary nge tsy manana an'ilay ampafolony izany vola izany. Tena marina zany amin'ny toerana ity dia misy hôpitaly izay tiany tompona andraikitra sasany andeha afasana an'ilay marary eto Madagasikara fa tsy tiany zany resaka concurrence hoe misy hôpitaly hafa andeha hikarakara marary eto Madagasikara. Iteraka olana amin'ny fanatanterahina ny asan'ireo mpitsabo eto amintsika ny trangan-javatra toy izao ho ny fanazavana. Ny zava-doza amin'ny toerana ity zany dia zao dia hoe lasa ny mpitsabo zany amin'izao fotoana izay te hikarakara sy hanampy ny olona hitsabo tena ny Inde na ny ivelany tsy voatery Inde irery dia lasa miraviravitana tsy mety hanao intsony na ny hanao certificat médical lasa misalasala ny dokotera amin'izao fotoana hoe sao dia isy tonga ny tampo zany fanaovana ny asany izay asany ara-dalàna. Namafisin'ny mpisolo vavatrany fa tsy vao izao no nanampy olona mila fitsaboana makany ivelany ilay mpiasan'ny ministeran'ny fahasalamana rovany. Olona tsy latsaky ny 50 no efa nanaovana izany ary sokajin'olona samihafa. Mbola tsy nandray vola tamin'ireo olona ireo mihitsy anefa io mpiasan'ny ministera io raha ny fanazavana. Ny volana febroary lasa teo no fantatra fa nosamborina teny amin'ny seranam-piaraminidina Ivato ity mpiasan'ny ministeran'ny fahasalamana ity. Taorian'izay ihany koa no nisamborana ilay mpitsabo nanome ny taratasy fanamarinana ara-medikaly. Niakatra fitsarana teny amin'ny paky ny raha androany ka fantatra fa hivoaka amin'ny herin'ny androany ny diti-pitsarana. Fa miparitaka be eny amin'ny faritry Talatamaty iny amin'izao ny fivarotana sy ny fifohana zava-mahadomelona toy ny rongony. Misy amin'ireo ny mpitandro filaminana no voalaza fa manjifa izany ankoatra ny tanora avy eny an-toerana sy amin'ireo tanàna manodidina. Sarotra ny fifehezana izany fiparitana zava-mahadomelona eny amin'ity community izany raha ny fanazavana entiny sekretera jeneraly ny commune Talatamaty. Germaine Menjanary sy Taiziniana no mitatra izay vaovao izay. Ambohitra vao no fokotany tena lasibatra ny fivarotana sy fitoroana zava-mahadomelona ho an'ny komina Talatamaty. Raha ny fanadiadiana dia ny tanora no tena manjifa azy, eo koa nefa ireo mpitandron'ny filaminana. Fantatra arak'izany fa vahiny avy any amin'ny faritra no tena manaparitaka sy mivarotra azy io ao anatin'ity komina ity raha ny fanadiadiana hatrany.
ankoatra ny rongony dia misy ihany koa ny zava-mahadomelona antsoina hoe kainka izay fantatra fa mahery kokoa noho ny rongony foany. Toerana 12 no fantatra fa ahitana azy eto Talatamaty. Ny fokotany tena ahitana azy moa dia tapitanany eo izao Talatamaty sy Ambohidravaao Imerina Voaniny misy ihany koa any fokotany sasany ireo fa tsy dia tena hoe marobe takany tian'ireny vohitry ny commune aty. Efa misy tataratra ihany le izy izay mbola anaovana paikady miaraka amin'ny gendarmerie zany entina tena mongorana an'ireo mpivarotra zava-mahadomelona ireo satria sarosarotra ihany fa misy réseau izotra ny zavatra mahazatra ireny moa dia izay tsy maintsy mbola anaovana paikady tsara satria sarosarotra miady amin'ilay mpanao zava-mahadomelona. Tena hita fa manimba an'ilay tanora eto amin'ny commune tokoa izy na ny police communale rehefa miezaka ihany koa mahita an'ilay zareo manao an'io zavatra io fa zany hoe sarotra aminay moa zany no tena tonga dia hiditra tsehatra amin'ny resaka hoe fisambonana raha tsy miaraka amin'ny gendarmerie foana. Dia izay ngamba ny tanànany Talatamaty moa tena hita hoe tarara mivoatra sy mitombo be mihitsy ny mponiny eto amin'ny commune Talatamaty amin'ny makary foroazy ngamba sy amin'ny matoerana manana tsena anankiroa azy dia izay no anisan'ny antony hitanay hoe tena mampibetsaka an'ireo mpivarotra zava-mahadomelona sy mpivoaka zava-mahadomelona eto amin'ny commune. Raha ny fanadihadiana sy ny vaovao azo dia manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora ary amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 10 ora ariva no tsenany zava-mahadomelona sady mahabe ireo mpifoka amin'ireo toerana voalaza ireo. Ilarana ny fividianana azy raha ny fanazavana voaray teny antoerana. Olotsotra sendra tafaresaka kosa no nanamafy taminay nandritra ny fanadihadiana fa misy amin'ireo voasambotra tafavoaka ny ampitsihany ka zary mahasarotra ny ady atao amin'ny fiparitany zava-mahadomelona ety antoerana. Raha ny vaovao nomeniny teo anivon'ny gendarmerie etsy Talatamaty kosa dia olona 7 no efa voasambotra tao anatiny ray volana nandritra ny fidinana ifotony 4 natao. Ankoatra ny Talatamaty, fantatra ihany koa fa isan'ny toerana fivarotana rongony ny eo amin'ny bassin Ambohimanarina ka izany no ahina ho miparitaka amin'ny toerana manodidina azy. Eo amin'ny vaovao ny tranga mpiara-monina kosa indray talentsekoly iray any amin'ny distrika ny Miandrovazy no voalaza fa nanodikodina zazavavy 12 taona mpianatra ao amin'ny EPP Notantanany. Nitondra voka tamin'io zazavavy io ary areo veo nalany tany amin'ny renjaza raha ny vaovao avy amin'ny lehibe ny fampanoavana ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao amin'ny Androvazy. Niaiky ny elkavy tan'ilay talentsekoly ary notany namponja vonjy maika niaraka tamin'ilay renjaza nanao izay fanalana ny zasy tamin'ilay zazavavy 12 taona izay. Fanadihadiany Ando Miaratina sy Andry Rakoto Malala. Tsy nisy fitorinana fitarainana fa fampitam-baovavy amin'olona tsara sitrapo no nahafahan'ny Zandary tao Ambatolahy nanokatra fanadihadiana ka nazona vaovao momba na talentsekoly iray ao amin'ny EPP Antsondrika commune ambanivohitra Ankotrofotsy distrika ny Mandrovazo voalaza fa nanodikodina zaza tsy ampy taona zaza mpianatra 12 taona ao amin'ny EPP io no lasipetraka bevoka efa-bolana. Tsy vitan'izay fa mbola ny antsony renjaza ihany koa ka nalala ny zaza tao an-kibony. Efa fanao n'ity talentsekoly ity zao tranga izao no fanazavany lehibe ny fampanoavana ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany Miandrovazo. Dia efa fanao ny talentsekoly eo amin'ny toerana io zany no nanao an'izay mody hoentiny any an-trano zany rehefa akaiky ny fanadinana ny zaza zany lazainy fa anao ny fampianarana kanefa tsy izay moa zany ny zavatra ataony fa iarahany ary misy tokoa ny firaisana ranofo izay nataony tamin'ireo tovovavy maromaro. Tsy vitany miarahany moa zany io zaza io fa rehefa bevoka efa-bolana ny zaza dia nesorony ihany koa nentiny teny amin'ny nakarenjaza moa zany izy nentiny tao an-tranony ary tao no natao ny fanalan-jaza. Tsy tonga teny amin'ny fitsarana ny indray aman-dreny ilay tovavy sy ilay tovavy ary nanao taratasy fanatsoahana fitoriana momba ity raharaha ity raha ny fanazavana. Na misy aza nefa izany dia azony fampanoavana tao foana ny fanenjehana rakeloka hoy ny fanazavana. Amin'ity raharaha ity ihany koa dia tsy miakatra tety anivon'ny fitsarana
ny ray aman-dreny zazavavy zany a sy ilay zazavavy kely 12 taona ary nanao taratasy fanatsoahana fitoriana na désistement de plainte zany désistement no nataondry zareo tamin'ity raha ity kanefany na de eo aza izay fanatsoahana ny fitoriana sy tsy fitoriana moa zany nataondry zareo izay a dia tsy manakana velively ny fanenjiana arakeloka izay avy ety amin'ny fampanoavana izany. Ny aiky aliko vitany kosa ilay talentsekoly nandritra ny fitsarana azy samy voatazona amponjavonjy maiky avokoa na izy na ilay renjazy izay ny aiky ihany koa afananala ny ahitra atao amin'ilay zazavavy kely nenjeny fitsarana hono anatokodina zaza tsy ampitaona sy firaisana tsy kombakomba amin'ny resaka fanalanjaza izay samy enjeny lalàna avokoa ilay talentsekoly voapangana anao fanalanjaza kosa ilay renjaza. Eo amin'ny vaovao mahakasika ny fitanterana kosa indray tato anatin'ny 3 andro izao dia lozam-pifamoivoizana miisa 5 no hita teto Andrenivohitra ary matetika namozana ain'olona avokoa ireny lozam-pifamoivoizana ireny. Raha ny fanazavana dia ny fahamamona ary koa ny tsy fahalalana sy ny tsy fampiarana ny lalàna mifehy fifamoivoizana no anisan'izay mampirongatra ny lozam-pifamoivoizana izay. Raha ny tera-marika kosa dia ny tsy fahamalinan'ireo mpamily no mahatonga ny 70 isanjato ny lozam-pifamoivoizana mitranga eto. Fanadidiny Nancy Raharvola, Juliette Rasoarmanana ary ny Arotanjona. 570 ireo namony ihany vokatry ny lozam-pifamoivoizana tamin'ny taona 2022 raha nantotanisa ihany dia 270 amin'ny mponina iray etsy ny etapa hafatesana vokatry ny lozam-pifamoivoizana eto amintsika. Araka ny fanadihadiana natao dia ny fahamaroan'ny olona mifamezivezy sy ny fiara eo ihany koa ny faratsin-dalana no isan'ny antony mabetsaka ny lozam-pifamoivoizana. Raha nantotanisa dia ny tsy fahamalina ny ireo mpamily no mahatonga ny 720 isanjato ny lozam-pifamoivoizana eto amintsika. Tsika me betsaka ny mponina amin'ny tombo be le fitaovana ampiasaina dia ny fotodrafi sasany efa tsy mifanaraka dia mazava dia mitranga ho azy le loza. Ankoatran'izay tsy resahana zany reny le hoe misy tsy miraharaha ny lafitsipika amin'ny fifamoivoizana. Misy anao tsianjery fotsiny sisa dia nefa tsy ny olona rehetra no mahay tsianjery. Ho anay izao fa zatra mandehandeha eo dia efa nalala hoe teto nisy stop taloha, teto nisy CD taloha dia lasa ohatran'izay fotsiny sisa dia na le fampianarana aty amin'ny auto-école ary lasa ohatran'ny mandringa satria ianao zany mampianatra hoe zao ny dikan'ity zao fa nefa tsy hitan'ilay olona eny amin'ny lalana koa. Tokony jerena ihany koa le hoe fotodrafitrasa. Sy ny fotodrafitrasa zany le hoe koa zao dia zany anisan'ny ezaka tokony atao. Dia ho an'ny mpamily moa zany le ho anay zany dia manatitrantitra foana le hoe tokony ho hajaina le lalàna amin'ny fifamoivoizana. Efa misy ihany ny fanaraha-maso ataon'ireo mpitandro filaminana, eo ihany koa ny fanentanana ataon'izy ireo amin'ireo mpamily. Ny mpamily sy ny fitondran-tenany ihany ny tena vahaolana akaiky indrindra azona fifamoivoizana milamina raha ny fanazavana. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray dia nahazo ny maraonisy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny avy amin'ny fanoherana tao Korea Atsimo raha nivoaka mpifidianana ny ivoaka omaly. Manoloana izay fandreseny avy amin'ny fanoherana izay dia nametram-pialana avy hatrany Prime Ministra any an-toerana. Vaovao nangony Ando Miaratina sy Andry Rakotomalala. Nahazo toerana eny amin'ny 70 amin'ny 300 amin'ny antony medram-pirenena ny mpanohitra Koreana Tatsimo raha ny voka mpifidianana tsy mbola tena ofisialy omaly. Nahazo seza 270 ny antoko demokraty antoko makavita ary ny Lee Jeon-myung. Mazava raka izany fandresena ho azy ireo taoriany voka mpifidianana io. Tranga izay mampanay sy saripady indrindra amin'izao 3 taona farany hitondran'ny filoha Korea Atsimo Yoon Suk Yeol izao raha ny fijery ny mpanara-baovao. Nilaza ihany koa mantsy ny maro anisa amin'ny Koreana Tatsimo fa karazana famaizana ny mpitondra fanjakana izao valim-pifidianana izao. Izy ireo izay tsy mahafantatra ny tena zava-misy marina iainana andavanandro. Tetsakilan'izay, nanaiky ny fahareseny ka raha avy hatrany ny Prime Ministra Koreana Tatsimo raha ny vaovao. Ny aiky ny tena ary ny alatsiny lanoana ny vahoaka Koreana raha nandiso fanantenana azy ireo. Raha ny vaovao hatrany, ivoakandro ny alakamisy ny tena vokatra ofisialy tamin'ity fifidianana solombavam-boaka ity. 70 isanjato ny tapandraisana anjarany mpifidy nandritra ny latsabato raha ny tatitra nataony vomiera misana ny fifidianana any an-toerana. Ny fandaharana ahoana marina sy Global News ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny Moonrise Kingdom kosa no aranao ao aorianan'izao fampahalalam-baovao izao. Mankasitraka anao niaraka aminay hatramin'ny farany, mame fotoana anao ny tenako ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.